Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ty lehilahy anankiray dia nakao birao mpitandro filaminana ary nilaza fa nisy olona namaky hono ny tranony ka nisy zavatra sarobidy lasan'ireo jiolahy. Nilaza ihany koa raha lehilahy fa nahita kely indray mitompo maso nitarehan'ilay mpangalatra ka sao dia misy zavatra azo ny reto mpitandro filaminana reto atao ihany mba ahitana ny mpangalatra. Dia nalain'ilay mpiandraikitra iray tao amin'ny mpitandro filaminana ny boky lehibe iray izay mitahiry ny sarin'ireo jiolahy maro izay notadiavina. Rehefa namadika boky sy nijery elaela teo anefa ilay mpiandraikitra tao amin'ny mpitandro filaminana dia niteny tampoka ny mpitandro filaminana anankiray hoe andraso kely vetivety hoe Ramose. Navadika ilay mpitandro filaminana ny pejin'ilay boky ary dia nijery sarina lehilahy iray izy. Nodiniany tsara izany. Avy eo koa dia nodiniany tsara ny tarehan'ity lehilahy tonga nametraka fitarainana teo aminy. Ka rehefa avy nandinika tsara n'ilay sary tao anatin'ny boky ilay mpitandro filaminana dia hoy izy tamin'ilay lehilahy hoe tsy hainao ve io amin'ny sary io? Hainao mihitsy io e? Eny tokoa. Jiolahy efa nokarohana sy notadiavina hatramin'ny ela tokoa ity lehilahy tonga nitaraina tao amin'ny mpitandro filaminana ity. Endre mpiaino ajaina, tsy afaka niafina mandrakizay akory ny jiolahy sy ny mpanao ratsy rehetra. Tsy misy miafina izay tsy aseho tokoa ary tsy misy takona izay tsy ho hita na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy hiseho sy ho hita ny tena zava-marina eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay, tsy misy andinganana. Hita n'Andriamanitra avokoa izay rehetra ataontsika na tsara izany na ratsy, araka ny voalazan'ny teniny ao amin'ny Hebreo 4:7 manao hoe ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy hiseho eo anatrehany fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo mason'izay hafaraniny ataontsika. Tsotra ny vahaolana, ny fangatantsika famelan-keloka sy ny aikentsika ny eloka vitantsika izay no andrasan'Andriamanitra, arak'izay voalazany ao amin'ny Salamo 2:30 manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Asy anao izany sisa ny safidy. Amen. Tarika nosy retrety hasaramba fantatrao fa hoentino tsarainary ny filibana iainanao nandavanao ny tompoty moefanosainiinao ray andro io isy valiny hoentino tsarainy anao e hifanatrikao miniray andray ny valeny nataonao ka hoaize
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Izay rehetra wampo ary ny fisainanao mivelatra amin'ny avoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aukajiwa dinunao fa takino tsisy pentina wentino tsaraina nawe ifanatika miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana natokana ho an'ny ankizy indrindra fa ny kilonga madinika rehetra efa miandry fatratra amin'izao fotoana izao. Antenaina fa ho faly ianao andray ny lesona ao anatin'izany tantara izany dia mino finaritra ary miangavy ny namana rela azy ao amin'ny lafin'ny teknika andefa izany avy hatrany. Sambatsinareo tantara no soratany anitra ny Irina Arivony andrenesanao ny mpanoratra sy fanjany aina. Lalahoafanjay sy tena marina mihitsy zany Soalina sady reraka beko izany azakazako ka inona nefa le kilalao atao e sa tantara vato amin'izay tsika afaka mipetraka indray tsy maninona ka tsara be zany andao azy e de
samy makavato anaovana tantara zany a. Dia zany de ambany lavarangany ery fa eny azo anaovana sarisary sady tsy mainandro. Za koa andeha fa tena mamay-be mihitsy ny loko. Andao efa ndimindiro manao tantara e. Amin'ny voalohany ndry aloha ny manao tantara dia miaino a. Dia rehefa aveo a sarandray ny tantara dia indrindray miaino. Sa hoe mety zany Soalinina, anzay mba misy miaino. Ty zany a ny tranonay. Aty ny tohatra fa misy ambony riana. Dia efa rena ny varavarana rehetra. Ory madama be a, andeha ho aiza indray ianao. Zany efa miteny foana aminao hoe teneno izay alehanao vao voaka ny trano e. Ehi, fa ngasa zazakely raha angatiny no teny aminao izay rehetra aleako a. Kratrinako. Ka raha misy zavatra mahazo anao any any dia very any ianao sy ny tranonao hoe efa miteny azy zany. Ianao ty dia tena lehilahy mpiaya olona mihitsy. Tsy mba matoky olona fa mandreraka. Dia teneniko aminao foana zany hoe andeha ho aiza na andeha ho aiza. Mandreraka zany, kratrinako. Lasa fa akombony ny vavanao araza manaranara-maso aho. Tena matezitra mihitsy ianao a. Isan'andro zao dia miady foantsika. Tsy mba misy zavatra mahafinaritra mihitsy isaky ny mandeha zao na fona mipetraka na maninona. Ka ianao ihany angeny nanomboka azy teo e. Akombony ny vavanao a. Ndanako mandeha andra matoty a. Za koa lasa e. Zay andindray zao Soalinina fa lasa nandeha mivoaka aloha le raha matoa. Dia rehefa avy eo indray tohizako a. Fa lefa azo indray aloha zany tantarandry. Eny azy e. Nyandray a. Ty zany ny sarotrany nataoko ty a. Dia tsy misy tohatra ny tranony zareo. Fa le trano tsy misy tohatra ireny. Tsisy rihana. Dia nyandro zany ny dadan'ny zareo a. Sady efa mitendry piano fa manana piano zareo. Manan-karena be zany. Neny a vita olo ihany koa ny ankizy rehetra fanao fanompoam-pivavahana sika fa sao dia alina loatra eo ka manjary ty atolonareo. Dia ifara no mitarika ny fotoana androany a. Falifaly be fara fa mitarika ny fotoana. Sady manao vavaka voalohany. Dia avy nira zany zareo a. Jesao dia zazakely. Dia mivavaka. Dia avy eo neny na mpianatra hoe Jesosy a dia mbola miteny amintsika hatramin'izao fa tsy hoe taloha be ihany. Aoka hanaja ny ray aman-dreny fa ho maro andro izay manaja ny reny ray aman-dreny reny. Izany hoe rehefa tsona dia tonga dia mamahaingana hoe hoavy atompoko. Rehefa misy ataona raharaha tao dia vitaina tsara fa zany ny tena fifalian'ny dada sy neny. Azy Jesosy faly be ihany koa. Dia fa ona Soalinina. Azafady eky fa manapaka ny tantarandry a. Tantarandry aky tena tsy misy olona miady sy mifamaly mihitsy fa milamina be sady mivavaka be. Fa ahoana no mahatonga andry antanin'izany aloha e? Ka na ohatranay any aky miady foana dia manjary tadidiko foana dia lasa ataoko tantara ny farany e. Sambatra akinareo a. Dia ao aminareo zany tsy misy miady mihitsy fa miresaka amin'izany Jesosy zany foana e. Mivavaka osindry. Za mihitsy tsy misy miady be zany aminay fa miresaka dia mifanazava tsara fotsiny dia vita. Zay.
Andray tena sambatry nareo nde teneniko an'izany koa kiny ao aminay ry Soalinina. Teneno e. Tsy mila miady fa mifanazava tsara fotsiny rehefa misy tsy mety. Isako mihaino tantarany taondriany ady tena mitsiriritra mihitsy hoe rovina ary fomba milamina tsara ohatr'izany ao an-tranonay e. Ay ve dia mivavaka amin'i Jesosy izany dia tsy miadiady tsony e. Tsay mihitsy marina mihitsy izany. Sambatra kinareo. dia izay ilay tantara mahagaga tokoa fa rehefa manao tantara vato ny ankizy dia ny zavatra hitany sy henony ao atokantrano ao no tany sainy amin'ny tantara vato. Izay no mahakizy azy tsy fotra sady marina mantsy ny ankizy. Andao ho raisintsika ho anatra ny tantara vao ninoantsika teo andraisina lesona tsara ihany koa. Andao sika hivavaka anao ny tsara hiezaka hifandefitra sy hifankaty dia mba ho tantara tsara ny voasoratry ny anjely any an-danitrany tamin'izay izy nataontsika. Ka rehefa tonga Jesosy akantsika eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia ampifaliana tanteraka no hifankahitantsika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay namboariny Jesosy. Amen. Zay lay onjany fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Anisan'ireo lohahevitra lehibe handanian'ny manampahaizana maro roandoa ny fikaroana ny andohany izao tontolo izao, ny tany, ny lanitra, ny sika olombelona sy ireo zava-maniry rehetra, zava-mananaina rehetra manodidina antsika. Olona tapitrisany tamin'ny vanim-potoana ny fandimby no nino fanazavana maro samihafa tanteraka ny amin'ny fomba ny andohany izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Maro be amin'izy ireo ny mino fa nisy Andriamanitra mpamorona, misy ihany koa nefa ny tsy mino an'izany. Maro ny Andriamanitra ivavahan'ny olona ankehitriny. Bouddha, Mohamed sy ny sisa. Be dibe reny karazan'ireny any Inde any dia efa analany maro mihitsy ny karazana Andriamanitra ivavahana. Dia samy milaza ny Andriamanitra no ambony indrindra avokoa ny mpanaraka an'ireo Andriamanitra ireo. Nefa moa ve fantatrao fa amin'ireo Andriamanitra rehetra eto ambonin'ny tany dia ny anankiray amin'ireo ihany no nilaza ny tena no mpamorona ny zavatra rehetra. Ary io Andriamanitra io dia ilay Andriamanitra voalaza ao anatin'ny Baiboly. Inona no azontsika fantarina avy amin'izany Baiboly izany momba n'io Andriamanitra mpamorona io? Ny filazana fa tonga ho azy izao rehetra izao dia efa manomboka lany andro. Efa be dibe ny olona miomeana izany. Satria raha ny famataran'andro eny am-pelantananao iny fotsiny no misy milaza fa tonga ho azy teny izy iny mipetraka teo amin'ny tananao, dia zovony tsy ilaza fa mety misy fahavoazana ny olona miteny an'izany. Raha io trano namboarinao io, izay nandanianao andro, nandanianao vola, no misy milaza fa nijoro azy fotsiny teo,
tsy nisy olona nanorona iza no tsy laza fa tena manana olana rantsaina ny olona miteny an'izany. Raha isika olombelona aza ny zavatra nataontsika tsy ekentsika ho tongatonga ho azy, maika fa isika olombelona azo antoka fa tsy tongatonga ho azy sika fa nisy mpamorona. Inona ny lazain'ny Baiboly mikasika an'izany hoe famoronana nataon'Andriamanitra izany? Nisy andro enina izay namorona an'Andriamanitra azao tontolo izao. Misy avy dia mandahany izany satria tsy tratry ny sainy. Mijanona ange mahandriamanitra n'Andriamanitra raha toa ka mety ho tratry ny saintsika daholo ny mahandriamanitra azy sy ny zavatra mety ho vitany. Mijanona tsy ho Andriamanitra intsony izy satria mitovy amintsika. Fa nanao zavatra izay tsy tratry ny saintsika izy. Kanefa ekena ny fisiany. Raha misy olona ohatra miteny hoe tsy misy rangahy zany zana-bolana zany a. Raha misy zany nahoana ny tsy hitako, ary tsy hitantsika maso le satria lavitra dia lavitra misy an'izany zana-bolana zany. Ny olombelona no nandefa azy teny, manana ny asany samy hafa reny zana-bolana reny. Anisan'izany ny fitaovam-pifandraisana ahafahantsika mifandраingana dia aingana manero an-tany. Ny tsy fahitana ao an'izany a dia tsy milaza fa tsy misy zany. Mila mianatra fotsiny ianao. Mety ilana finoana fotsiny izao koa ny fisiany izany satria mety tsy nianatra an'izany koa ny akamaroantsika. Andeha iverenantsika vetivety ary ny famoronana nataon'Andriamanitra tao anatin'ny andro enina. Azonao vakiana izany ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Tamin'ny andro voalohany Andriamanitra dia namorona ny tany, nanao ny mazava ho andro ary ny maizina nataony hoe alina. Tamin'ny andro faharoa izy dia nanao ny lanitra ary nanao ny abakabaka hoe ho anelanelan'ny rano ka nampisaraka ny rano amin'ny rano. Tamin'ny andro fahatelo dia nampiseho ny tany main'Andriamanitra. Namorona ny ranomasina izy ary nameno ny tany tamin'ny zava-maniry samihafa. Tamin'ny andro faefatra dia nametraka ny volana sy ny kintana ary ny masoandro teny amin'ny lanitra izy. Amin'ity anio ity isika dia hiditra amin'ny andro fahadimy. Hitantsika eo amin'ny Genesisy toko voalohany andininy faharoapolo. Inona ny foron'Andriamanitra tamin'ny andro fahadimy? Izao ny voalaza eo. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano be zava-mananaina ary aoka hisy vorona nidina ambonin'ny tany eny amin'ny abakabaky ny lanitra. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahadimy izany. Genesisy toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo no ahitantsika an'izay. Ny amaritan'Andriamanitra ny andro anankiray zany a dia misy hariva, misy maraina, 4 ora. Tamin'ny andro fahadimy zany Andriamanitra dia nanao ny vorona sy ny trondro ary izay rehetra mananaina ny anaty rano. Ny andro fahenina tamin'ny famoronana dia anisan'ny manan-danja indrindra. Izao ny voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany andininy faha-efatra amby roapolo. Aoka ny tany amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Genesisy toko voalohany andininy faha-fito amby roapolo no ahitantsika an'izay. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, hoy ny voalaza amin'ny andininy faha-raika amby telopolo, fa tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina izany. Tamin'ny andro fahenina izany a no andro nanaovan'Andriamanitra ny biby sy ny olombelona. Tsy nisy fotsiny amin'izao na nipotra ho azy ireny. Ny olombelona manokana dia novolavolain'Andriamanitra mihitsy tamin'ny tanany ary nataony tahaka ny endriny. Andriamanitra ilay injeniera ngeza landrindra, mpamorona mahay izay nitondra antsika ho amin'ny fiainana no namorona antsika, fa tsy tonga ho azy teto akory sika. Ny andro fafito dia izao ny voalaza. Vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito.
dia nataonao sabata fitsaharana ny andro fahafito. Izay raha teo nodikany hoe sabata fitsaharana satria nitsahatra tamin'ny asa rehetra izay nataony Andriamanitra. Dia izao mivakitsika eo amin'ny Genesis 2:1-2. Genesis 2:1-2. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, fa tamin'izany no hitsaharana tamin'ny asany rehetra efa nataony. Notahiny io andro io hiavaka amin'ny andro hafa rehetra, dia no hamasininy, izany hoe natokany hiavaka amin'ny andro hafa rehetra izay niasany. Zavatra anankiroa ihany no voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa nasain'Andriamanitra ho tsarovana manokana. Dia ny sabata izany. Mahatsiarova ny andro sabata, izay ny baiko nomeny. Ary voasoratra ao amin'ny didy 10 mihitsy izany. Ny zavatra faharoa nasainy ho tsarovantsika dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Jesosy mihitsy no teny hoe zao no ataovy ho fahatsiarovana. Raha eto amin'ity tany ity sika dia ireo zavatra anankiroa ireo no tsindriny manokana fa tsy maintsy ho tsarovantsika ary tsy maintsy ho tandremantsika. Rehefa ny an-danitra dia misy zavatra hafa indray tahaka ny volombolana ohatra, fa eto amin'ity tany ity dia ireo zavatra anankiroa ireo no tsindriny manokana ary tokony ho voamarika eo amin'ny fiainana kristianina. Isan-kerinandro izany sika dia mankalaza ny fitsingerenan'ny andro izay namoronana antsika. Ary tsy isika rery ny mankalaza an'izany isan-kerinandro, fa miara-mankalaza an'izany amin'Andriamanitra isika. Satana dia manao ny fomba rehetra mba hanapotehana an'izany sabata, fahatserovana ny mahampamorona an'Andriamanitra izany. An'ilay Jehovah Andriamanitra namorona antsika. Tsy tiany mihitsy ny alalan'ny olona an'izany, tsy tiany koa ny atserovantsika an'izany, dia ataony amin'ny fomba rehetra ny hanapotehana an'izany. Aokoa fantatrao izany, satria halany le Andriamanitra namorona sy namonjy atsika, ary halany koa isika. Ka manomboko izao dia manasanao izay, mba hatsiaro isaky ny sabata, isaky ny sabotsy, io andro nasain'Andriamanitra ho tsarovantsika io, izay hatsiarovantsika, mampatsiaro antsika isan-kerinandro farafahakeliny, fa Andriamanitra ny nanao izao rehetra izao. Andriamanitra ny namolavola tongotra matanana anao, ary nasainy ho tsarovanao izany andro izany. Tsy tsotra tahaka an'izany fahamarinana, nampanantena fitahiana ho an'izay manaja an'izany andro izany izy. Anisan'izany ianao. Amen. Tarika Alisson. Izangu
awr izay lay onjany fanantenana izanotsy ataosha tsankalazany analana ianao ihany no masina marina ny lalanao maitsesy marina rimpanjaka mandrakizay izanotsy ataosha tsankalazany analana umeuvuninaisha sainanao nilanitra mendrika yankufana iziri ulumbeluna nisabadanu marika fizinu pamuruna zamatsapafazana inuna nuandrasana tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana ny zokinao Eliandry amin'ny tantsoa dia faly mirabanao tanora mpanaraka nyty fandarana natokanao antsika ity. Fijoroano vavolombelona no arahantsika fa tsy tantara kanefa tantara velona izany zay niainana tovolahy anankiray ary hinoko fa ahasoanao ny fanaranan'izany fa mialohan'izay dia hafatra tsotra ny tiana ampitaina amintsika zandry rehetra amin'tian'io ity. Inona re zany ho ianao hoe tsotra le izy ary efa fandrenao matetika aza kanefa tsy maintsy averina aminao satria tena tiany ianao fitiavana anao no amerenana azy. Aza tapenana amin'ny fananarana sy ny torohevitra mahasoa ny sofinao. Ahoana hoe aza tapenana amin'ny fiainona fananarana sy ny fandraisana torohevitra mahasoa ny sofina. Nahoana ary ianao? Zao no aoka ho tadiditsika tsara. Zay fananarana hanampenanao ny sofinao androany amin'ny fotoana milamina dia tsy maintsy hanokafanao ny sofinao ihany amin'ny fotoana tsy milamina velively. Mety tamin'ny fomba masika na tsy natao tamin'ny pahendrena mihitsy aza indraindray no hizaran'ny ray aman-dreny na ny olona sasany an'izany fananarana izany amintsika. Kanefa izao ekeo fa mahasoa rehefa fantatra fa marina ny lazainy. Tena ilaitsika ny manavaka ilay feo masika sy ny hafatra amin'ny fony fananarana izay tiany dadana inenina zoky ampitaina. Ilay fananarana mety hasoanao no raiso fa aza mandray ilay feo na fihetsika masika nampitanan'izany satria ilay hianatra no ilainao. Mila mianatra manavaka an'izany sika. Zao mantsy amin'izao fotoana ny rotoroto sy ny fahasairanana miamitombo an-trano zao dia mety ho tratran'ny raritsaina na ny stress dada sy neny. Mety miady saina mafy izy vokatry ny fahasairanana dia mety mamoaka fiteny izay masika kanefa rehefa dinianao ny zavatra lazainy dia marina ihany. Ka izay no antony anoroana hevitra antsika aoka hahay manavaka an'ilay feo masika sy ny afatra finosony fa mety hasoantsika le afatra voalaza ao anatiny. Tena malaza ary mbola mitombona foana nele hoe ny anadray aman-dreny tahaka ny tsipakombalahy raha mahavoa mahafaty raha tsy mahavoa mahafanina raha toa ka tsy ankatoavintsika. Amin'ny fotoana ny fahatanorana
no fotoana tsara indrindra andraisana torohevitra avy amin'ny mpanabe azo antoka ary ny ray aman-dreny voalohany amin'izany eo koa ny mpampianatra ny mpanabe any am-piangonana sy eo amin'ny fiarahamonina. Zay ny zavatra voalohany tiana ho resana amintsika. Ny faharoa milohan'ny anarantsika ilay fijoroana ho vavolombelona dia ity: be deaibe ny tombontsoa azo avy amin'ny famakinany boky. Be deaibe ny fahalalana sy ny fananarana ary ny torohevitra mahasoa avy amin'izy ireny. Ary efa betsaka ny boky efa azo jerena amin'ny alalan'ny internet na amin'ny alalan'ny application ao anatin'ny telefona. Ka dia aza dia mandany andro fotsiny amin'ny fijerena Facebook sy ny kilalao ao anatin'ny telefona. Mandalo ny fotoanany fahatanorana ahafahana mitrandraka ny tsara indrindra, fa rehefa lasa io fahatanorana io dia mihena ny fahafahanao manao an'izany. Ka raroto izany manentana antsika tanora ho tia mamaky boky, fa sady ilainy saintsika izany no ahafahana mandray torohevitra mahasoa tena ilainao, milohan'ny itenenanao hoe fananinana ny tsy nahafantatra an'izany taloha. Mety hiteny angambo ianao hoe amin'izao andro fandrosoana izao ve dia mbola maky boky? Dia ho gaga ianao raha ilazako fa any amin'ny tany mandroso no tena be toerana fivarotam-boky be indrindra. Eo koa ny toerana famakiana boky ary tena be olona ao anatiny. Hatrany amin'ny grande surface aza mbola misy fivarotana boky. Rehefa mandeha métro ianao na mandeha train koa any ivelany any na mandeha fiaramanidina dia hita olona maro manokana fotoana mamaky boky. Misy antony izany. Ny jamba aza efa tsy fidiny araroto ny fananana maso ahafana mamaky. Fa tsy vitsika ireo tanora mahazo tombontsoa avy amin'ny fanarahana ireo torohevitra alefa amin'ny radio, takan'izay alefanay amin'ny fandarana vokary ny feon'ny fanantenana. Ka andeha ary isika anaraka fijoroana vavolombelona ataona tanora anankiray. Mpanaraka ny fandarana vokary ny feon'ny fanantenana nandritra ny fotoana ela izy ary nahazo tombontsoa be deaibe avy amin'izany. Ho tany sainy amintsika eo ny fanarahana an'izany mihitsy aza na lalàny voalohany izany hoe kristianina izany. Ao anatin'ny fijoroana ho vavolombelona izay hozarainy amintsika eo dia ho hitanao fa tahaka ny hoe namintina mihitsy ireo fandarana izay efa nalefa tamintsika tanora hatramin'izay izy. Tsotra, mivantana, mazava tsara. Tovolahy izy, avitra no anarany ary tena nanavitra azy teo amin'ny fiainany mihitsy ny fanarahana ny fandarana ho an'ny tanora vokarin'ny feon'ny fanantenana. Ankafizo ary. Miarabantsika rehetra, hiavitra ny anarako 5 taona, mipetraka eto Antananarivo, mipetraka ao Anjanahary, miasa data manager ao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Ny tiana mba izarana sy ho resana amintsika mpiaino ho an'ny ray aman-dreny, ny ankizy, indrindra ho an'ny tanora dia ny voka-tsoa entin'ny AWR, ny fiainoko an'izany. Avy any ambanivohitra ako, tao aorianany nahafahako izany dia nianatra teto dia rehefa nipetraka taty dia tamin'ny 27 taonako teo nanomboka naheno voalohan'ny fandaran'ny AWR. Tamin'izay koa no nanombohako nahatonga ho kristianina. Dia ny fandarana henoko voalohany tamin'izany dia ny momba ny torohevitra mahasoa ho an'ny tanora iny. Tsy ino izany fa ny tanora mandray andraikitra. Ny fandarana henoko tamin'izany dia hoe ahoana no atao mba ahazahoana fahombiazana eo amin'ny fiainana. Tao anatin'io fandarana io no milaza ny tompona andraikitra sy ny mpanentana tao hoe voalohany raha te ahazo voka-tsoa sy ahita fahombiazana amin'ny fiainana dia ilaintsika ny manana tanjona mazava eo amin'ny fiainana.
tadidiko foana zay fanoharana tonzokelion zay hoe ny fiainana tsy misy tanjona de tahaka ny lakana mandeha amin'ny ranomaria, lakana tsy misy mpivoy mandehany foana izy, fa any amin'ny kady ny fiainana, any amin'ny antsana no iafarany. De tahaka izany koa ny fiainantsika, raha tsy manana tanjona mazava eo amin'ny fiainana de lasa mandehandeha ho azy fotsiny ary lasa manenitsika ny amin'ny farany. Fanoharana tadidiko foana ihany koa ilay fanoharana momba ny mofo iny, nataony dadabeako izy. Ny fiainantsika eto tany de tahaka ny mofo anankiray lavalava, ny tapany io mangidy, ny tapany io mamy. Anjarantsika no misafidy, iza ny tianao hanina voalohany, le mangidy sa le mamy? Tsy maintsy lanina nefa io. De anjarantsika zany no misafidy. Raha den'izao amin'ny fahatanorana zao ianao no misafidy hihinana an'le mamy, tsy maintsy hihinana an'le mangidy any ianao farany. Fa den'izao ianao no misafidy an'le hihinana an'le mangidy de ho mamy ny fiafaranao. De nraisiko zany ho anahy, misy zavatra tsy maintsy hiaretanao zany den'izao fahatanorana zao mba ahitanao vokatsoa rehefa tonga ny fahalehibeazanao sy any aoriana any. Den'izao ianao de mila mifomaraina, mila manao zavatra be deaibe, mila hoe mifofotra mafy, mianatra be sy ny ohatran'izany. Misy fotoana mety tsy mahasoa sy tsy te hianatra fa tsy maintsy mianatra ianao. Ao anatin'izany le hoe mangidy. Anisan'ny tena nanamarika natao amin'ny fandaharana ihany koa hoe ny fiomanana ao amin'ny fanambadiana. De ny mbola tsy tafiditra ohatra zareo de mila miomantsika ao anatin'ny fanambadiana. Anisan'ny ifampizarako sy ifampiresako amin'ny tanora namako sy ny tanora samihafa zany. De rehefa miresaka eny moa de matetika zareo miteny hoe anomboka indray lasiny teoria ny lasiny ohatran'izany. Fa hitako hoe tena azo raisina sy tena mahasoa ny fandaharana. Anisan'ny torohevitra nresana tao hoe de ny mbola tsy ao anatin'ny tokantrano de ifampiresao. De ny mialoha hoe ohatrany ahoana ny fomba fitantanam-bola, ohatrany ahoana ny fomba fitezana ny zanaka, ohatrany ahoana ny fomba fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny, eo amin'ny rafozana, eo amin'ny mpiara-monina, mpiara-miasa sy ny namana sy ny sisa sy ny sisa. Fa ireny zavatra ireny raha tsy resahana, tsy maintsy mbola ho resahana ary mety hiteraka olana rehefa tonga ao anatin'ny fanambadiana. Be de be mila iomanana hoe ohatrany ahoana ny fomba hitantanana ny vola. Mila iomanana ny hoe rehefa miteraka sika ohatrany ahoana ny fomba fitezana ny zaza. De misy toetra mety hoe tsy mitovy sy nohatran'izany. De ireny koa de mila fatarina de ny mialoha. Anisan'ny manampy be anahy ihany koa ny fandaharana momba ny fiainam-pianakaviana. Ao mampianatra zareo sy mizara hoe ohatrany ahoana ny fomba fifandraisana. De tena nanamarika be hoe mizara zareo hoe raha ohatra ny fomba filaharana ao anatin'ny tokantrano misy ny hoe matoa eo an'elanelany de misy ny farany. Raha ohatra ka samy matory zareo de inona ny vokatr'izay. Raha eo an'elanelany de inona ny vokatr'izay. Misy fifamenoana eo amin'ny lasiny vavy afaka mifameno tsara. Misy toetra mety samihafa fa afaka ifampiresahana nefa ireny de ny mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana de manova zavatra be deaibe zany. Tena ao an-tsaiko ary averimberiko sy tena hoe hiainako mihitsy le hoe zonao no misafidy zay tianao atao fa tsy zonao no misafidy zay ho vokatry ny safidy zay nataonao. De ny mbola tanora zany tsika de mahaiza misafidy tsara, mahaiza mijery an'izay zavatra tsara lavitra. De tiako hoe izary sika ho an'ny tanora hafa sy ho an'ny namana rehetra ny zavatra tsara omeny AWR fa hitako tena nasoa ahy hitako tena hoe nahatsara ahy. De farany angambany anisan'ny tena nanamarika anahako ny tao amin'ny fandaharan'ny AWR ny resaka fiomanana amin'ny fanambadiana iny ihany. De nizara zareo hoe aza maika ny anambady ataovy izay ahatonga anao ho vady tsara. Ahoana ny atao mba azahoana vady tsara de ataovy izay ahatonga anao ho vady tsara. Tsy tokony ho mamaika zany tsika fa rehefa tonga ny fotoana izay hidirantsika ao anatin'ny fanambadiana amin'ny 25 taona sy noatra izany de isika indray no sahirana indrindra na lehilahy ianao na vehivavy, isika indray no mety ho sahirana hoe ahoana iza no safidiako amin'reto. Fa aleo mianatra tsara,
aleo manao zavatra be deaibe ankafizy ny fahatanoranao dia rehefa tonga izay fotoana izay a tonga ho azy eo izy ianao indray no sahirana mihinao fa tsy zarery fa misy tanora betsaka any a miaina an'izany dia mankasitraka antsika mirary soa tompoka. hitantsika amin'izany ny vokatry ny fienoana fananarana fampianarana ka dia araroto ny fotoana ny fahatanorana jereo ny tompontsi ho azony vokatry ny fanaranana izany sy ny fampiarana ny torohevitra izay nomena. Isaorantsika ny namana avitra nizaran'izay fijoroany vavolombelona izay tamintsika izay nona efa nitondra famporosiana ho antsika tanora mpanaraka n'ity fandarana ity. Betsaka ianareo tanora akoatra ny avitra no mpanaraka an'izao fandarana izao ary efa nilaza taminay fa nahita tombontsoa vokatry ny fanaranana izany dia manasanao izay mba hizaran'izany satria ireny ange mitondra famporosiana ho an'ny tanora tahaka antsika ihany koa ilaza aminy fa azo ataokay manao fampiarana n'ilay torohevitra ka dia mananteny izay fa hozarainao tsy ho ela izany amin'ny alalan'ireo larana telefona na adresy izay alefanay eto amin'ny fandarana. Isaoranay milohanao izany fa dia mbola manantitra ny fisaorana namana avitra ho ampitombony Jehovah hatrany anie ny fanandramana tsara efa azonao taminy dia izay koa no hanaovan'ny zokinao Eliandry amin'ny tany Somandra-peona vetivety amin'ny tanora zandry rehetra. AWR téléphone 034 06 797 62. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Saotra ny Jesosy sika fa mbola afaka miona amin'ity an'ity ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina. Ankasitrana ny fahaliananao midodododo mba hiaraka dinika ny baiboly. Manonona ny fiadanan'i Jesosy miaraba tompoko. Ny lesontsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ny satroboninahitry ny mpandresy. Melon'ny andinina izay dia aloha aloha hivavaka. Sotra indrindra raio fa narovanao izay afaka miona eto indray amin'ity an'io ity. Mamela ny eloka mamindrafo ary mitahianay omeo anay ny fanahinao masina ampianatra anay anory lalana anay anome anay ny lesona tsara hoentinay miatrika sy miandry ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra. Amin'ity an'io ity ary izay dia hianatra lesona vaovao dia meteza ianao mba hiteny aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Aza vela hanana anjara amin'izany Satana ary oaka ho teny pasoavana mandrakariva no avoaka amin'ny vavanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny satroboninahitry ny mpandresy. Matomo misy ny atao hoe mpandresy dia misy ny resy. Raha vao miresaka mpandresy sy resy sika dia misy ady ao izany. Ny fiainantsika eto amin'ity tany mandalo ity dia fifanandrinana lehibe. Tsy iza zany fa ny mazava sy ny maizana, Andriamanitra sy Satana, ny fahamarinana sy ny fahotana, ny mety sy ny tsy mety. Ary manoloana an'izay isika zao dia tsy maintsy mandray anjara. Tsy vitany hoe mitehiko fotsiny, mipetrapetraka fotsiny, fa tsy maintsy mandray anjara izaso ianao. Manoritsoritra an' Jesosy ilay hoe zanak'olona ny satroka
satroboninahitra volamena sady ny tana fijinjana maranitra teny an-tana ny Jaona. Aizany misy an'izay andininy zay. Apokalipsy 4:14 Apokalipsy 4:14 toy zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona zay ny satroka satroboninahitra volamena sady ny tana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ny teny ilazana ny satroboninahitra dia Stefanos. Tokony ho faly zany ianareo manana anarana hoe Stefanina, Stefania amin'ty anio ty. Fa miresaka satroboninahitra. Fa mipetraka kosa amin'ny fanontaniana hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny fiainanao. Sa manala baraka an'Andriamanitra. Satroboninahitra dia midika hoe Stefanos. Satroboninahitra mimpandresy zany. Rehefa nandresy tamin'ny faninanana goavana ny atleta anankiray dia fazarana ny manome azy Stefanos na satroboninahitry ny haja, satroboninahitry ny voninahitra ary satroboninahitry ny fandresena. Tadiodio tsara fa ilay zanak'olona Jesosy io lay tonga ho isan'ny anankiray amintsika rehefa tonga teto ambonin'ny tany. Izy le niankofana anjely tany an-danitra. Izy lay nomem-boninahitra sy laza tompony zao rehetrarehetra zao. Rehefa tonga teto izy ny zava-doza nataontsika olombelona dia zao tsilony reny nampisatroantsika azy. Tsy mba nomentsika Stefanos izy fa tsilo no nampisatroantsika azy melohany nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Hafa baraka tanteraka lay Jesosy, lay Andriamanitra anankiray ao amin'Andriamanitra telo zay ray. Hafa baraka tanteraka. Fa tsy mba nomem-boninahitra, tsy mba niobiana, na koraina, noesoesoina. Zany lay anankiray nidina teto mba ho isantsika. Mampalahelo, nefa izy dia tena tiantsika. Zay ny antony natongavana teto, amonjy antsika, anafaka antsika teo ambany vahony Satana. Nosatroantsika tsilondray re izy re olona lozy zany. Kanefa na dia zany aza, na dia nitevatevaintsika izy, nesoina, nororana, nokapoina, novelesina tamin'ny karavasy, dia nofatsiana teo amin'ny hazo fijaliana, dia maty, dia nalevina, dia nitsangana. Dia zao ny zavatra vaovao mafaly. Ho avy izy. Ary izy ho avy io, tsy satroka tsilo tsony, tsy ombona amin'ny hazo fijaliana tsony, tsy ho tevatevaina tsony, tsisy avita azy ively amely karavasy tsony, fa ho avy amin'ny mahampanjaka amin'ny mpanjaka ary amin'ny mahatompo ny tompo azy. Zao ny voalaza ny Apokalipsy 4:15. Apokalipsy 4:15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo maherika nanao tamin'ilay mipetraka eo ambonin'ny rahona hoe: ary soa ny fijinjanao ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Ary ao amin'ny marika 4:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Marika 4:5-20 ka hatramin'ny 7:20 dia mirakitra ilay fanoharana entin'i Jesosy manohatra ny fanjakan'ny lanitra zay nolazain'i Kristiny amin'ilay mpamboly. Io mpamboly io rehefa namafy teo amin'ny tany mavokatra anankiray izy, dia nitombo lay nafafy teo, namoy iny, ka rehefa azo ny jinjaina ilay vokatra satria efa tonga amin'ny fararano, dia nojinjainy niaraka tamin'izay. Misy firesana fijinjana vokatra avokoa nilazain'ireo tantara anankiroa zay novakiantsika teo. Vonona ho jinjaina ny vokatra. Toy zao lay sary aseho eto. Avy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny voninahiny ao amin'ny tempoly ilay anjely.
de mijery an'ilay anjely andriamanitra rehefa zany de miteny izy hoe tonga ny andro fijinjana masaka de masaka mivokatry ny tany maheno an'izany lay anjely midina faingana avy eo amin'ny tempolo izy ho eo am' Jesosy ka rehefa tonga eo anoloan'i Jesosy izy de miteny amin'ny feo mahery hoe tonga ny andro fijinjana fa masaka de masaka ny vokatry ny tany andeha alaivo ireo zanakao ary enti-mody ao an-trano salan'izay zany le sary naverin'i Jesosy mbetsaka no fanoharana nalaina avy tamin'ny fambolena ao amin'ny testameta vaovao ary tsy nyray mandeha ny fa maherin'ny ray mandeha no efa ampiasainy ireo fanoharana momba amin'ny fijinjana ny vo efa masaka anehoana ny fitombon'ny voan'ny filazantsara eo amin'ny fiainan'ny vahoakany toy izao no voalazan'ny Ellen White ao amin'ny boky Hery ny fanandrana takila 970 ny fitsomoan'ny voa de mampiseho ny fiandohan'ny fiainana ara-panahy ary ny fitombon'ny zava-maniry de sary mahafinaritra mampiseho ny fitombon'ny kristianina tahaka ny amin'ny zava-boary ny amin'ny fahasoavana tsy misy aina raha tsy misy fitombona tsy maintsy mitombo ny zava-maniry na maty mitombo ampahanginana tsy hita maso nefa tsy ankijanona izy toy izany koa ny fitombon'ny fiainana kristianina mety ho tanteraka ny fiainantsika amin'ny ambaratonga tsirairay eo amin'ny fitombona nefa raha tanteraka ny fikasan'Andriamanitra momba antsika de isy fandrosoana tsy ankijanona asa mandritra ny fiainana ny fanamasinana arakaraka ny hiamaron'ireo fotoana mety eo anoloantsika no mampihitatra ny fanandramana ataontsika sy ampitombo ny fahalalantsika mari tsara le zavatra nyresany teo hoe asa mandritry ny fiainana ny fanamasinana tsy androany fotsiny tsy raha-pitsy fotsiny fa isan'andro ianao mila manamaso ny tena mila miezaka mandrakariva zany tsy kivy mila mitady an'Andriamanitra isan'andro ianao mila ny fanatrehany isan'andro ianao tady fa ny fahamasany voavolamena de maneho ireo rehetra zay voaovany fahasoavana zany ireo rehetra zay voahetsiky ny fitiavana ary miaina fiainam-pakatoavana ho voninahitry ny anaran'i Kristy miray amin'ny fony Jesosy ny fony izy ireo ary ny faniriany rehetra de izay iriany Jesosy hita sy tanteraka eo aminy mipetraka ary ny fanontaniana masaka ho jinjaina ve ianao sa ilay voananiry de maty na koa naniry ihany fa tsy namokatra mihitsy sa ilay naniry fa ho jinjaina ka riana de ho very any amin'ny afo mila mitombo isika mila mamosy mamokatra be fa ho avy tsy hoela ny fijinjana fiafaran'izao tontolo zao atreo ny fiarahako aminao amin'tian'ity mametraka ny mandra-peona aminao ny namanao Richard Andrenjatovo veloma tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.